Taorian'izay fanoloran'ny Prime Ministre ny programme ankapobeny ho an'ny fanjakana izay moa dia nisy ny fanamariana sy ny sosokevitra samihafa nentin'ny vondro politika samihafa ao anatin'izay anteny miram-pirenena izay arahantsika ao anatin'ity sary manaraka ity ny andinindininy izay vaovao izay. Maro anisa tamin'ny vondrona parlementaire eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia samy milaza fa vonany an'olo-tanana ary anohana ny gouvernement ta Jean Ravelonarivo amin'ny fanatanterahana amin'ny fandaran'asa fampandrosoana. Anisan'ny tondra fankasitrahana amin'ny fandaran'asa natolotry ny Prime Ministre ny vondrona parlementaire HVM, leader Fanilo ary ny VPM MMM2. Hitanay ny fahavononana anananao satria feno dia feno aminay vondrona parlementaire ny zavatra voalaza teo fa miandry kosa ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana ny voalaza teo. Misy matoky fa ny fahavononanao dia feno dia feno. Ny zavatra andrasanay zany dia ho an'ireto mpitiavana ny gouvernement izay miaraka aminao anatanteraka an'izany programan'asa ny fitondram-panjakana izay nivokina teo zany. Nitondra fangatana sy fanamariana kosa amin'ny vondrona parlementaire TIM. Anisan'ny notsindrin'ny filoha amin'ny vondrona parlementaire TIM ny tokony ampidirana ao anatin'ny fandaran'asa ny gouvernement, ny fanokafana ny orinasa tsiko ary ny fanokafana ny ainao manjery ny idy. Ny ato amin'ny vondrona parlementaire TIM dia mba mampasosokevitra ny andraisana ihany koa ny orinasa tiko mba ho anisany izany zavatra izany satria mahita ny vondrona parlementaire TIM fa malagasy maro amina rivony maro amanaliny akory azany mivelona tamin'izany orinasa izany koa dia mba atao ao anatin'ny itia ezaka itia izay zavatra eny matoa Prime Ministre. Tokony anana anjara ny fanabeazana bebe kokoa, ny fanabeazana ny mponina, ny fanabeazana ny vahoaka koa dia anjaraina noho izany atevena noho izany ny aina amanjery misy eto amintsika mba ahafahana mitondra an'izany zavatra izany. Koa dia mba ampidiro ao anatin'ny programa izay narosinao ity koa ireo matoa Prime Ministre avy amin'ny vondrona parlementaire dia ny fanohanana, ny fanampiana, ny fivoahana anamanjery ny katona nanakatona. Ny farany maraina io fivoriana tsara-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena.